ny fiainana manodidina antsika dia tena inconnu. Sahala ny biby rehetra any amin'ny ala isika, fa maninona moa isika manorina trano, fa maninona moa isika no manorina fomba fandrahoana sakafo, fa maninona moa isika no manamboatra n'izao kolontsaina, misy an'izao fomba fiainana, misy an'izao rehetrarehetra izao, satria isika dia mila manena ilay inconnu, mila hainantsika zany ilay zavatra tsy fantatra. Rehefa miaina ny zavatra tsy fantatra dia tony kokoa ny saina, satria ny fihetsepo dia vokatry ny fahitana zavatra tsy fantatra. Raha ohatra ka tezitra zany, raha ohatra ka misy olona tezitra maheno anahy miteny zavatra na ohatran'izany dia tsy napoiziny hoe zahako dia hateny an'izany. Zany ohatra zao dia miprovoke hatezerana any amin'ilay olona satria zavatra tsy fantany, karaktera ohatra hoe toetra izay tsy nieritreretiny hoe ananako ilay izy. Ny fahitana zavatra tsy fantatra zany no mampitombo ilay émotion, ilay émotion miiba zany no tiako tenenina eto ka mba ahafahantsika manena an'io émotion miiba io dia mivoaka ny kolontsaina, mivoaka ny rituel, mivoaka ny karazana fombafomba rehetra izay ampiena an'io émotion négative amin'ny zavatra tsy fantatra io. Ohatrany hoe mamorona mihitsy zany tsika, mamorona moyen ieritreretana hoe zavatra haintsika ilay manodidina.